Na olona menimenina nefa fijeriko azy io ny vahoaka ny comprendre ihany mahazo ny zavatra misy ny tena vahoaka fa misy mizara vola reny olona reny dia mampiakapeo sy ny namany politika ny ambany latsaka anaty lavaka mangitsokitsika dia rehefa mivoaka ny lavaka atsika dia tsy maintsy mbola maizina ny lavaka ivoahantsika eo afaka kelikely ihany vao mazava efa zavaiko foana eo 40 méga ny gapy eny amin'ny Jirama eny dia mamboatra groupe zao zahay groupe mety azahoana 15 méga 15 à 20 dia tsy maintsy mbola hisy io délestage io fa ny manena azy ny ataontsika ny fomba fanafoanana an'io dia à moyen terme moyen à long terme fa miezaka zahay mampiena an'le izy amintsika miteny zao ambany be andekaleka dia miakatra hatrany amin'ny 40 méga ny gap eny ambony manambola amin'izao dia miezaka manenjika zahay mety amin'ny farany herinandro ity mamelona groupe anankiray le technicien any groupe anankiray amin'ny 4 zay namboarina dia mampiena tsikelikely ohatry zay foana satria amin'ny 10 andro ny famboarana ny groupe anankiray groupe 4 ny eny. Misy ihany koa ny solution très court terme dia ny fanafarana groupe électrogène zay afahana mamokatra 20-30 mégawatts zany afahana micomble afahana mameno zany le capy mba tsy hisiny le délestage lafa be intsony ary ihany koa fanafarana batterie eo amin'ny 20 mégawatts eo zany dia tsara manamarika moa zany fa ny centrale solaire dia anisan'ny tsara le hoe vokatra azo avy amin'ny masoandro kanefa miteraka perturbation ny centrale solaire satria raha ohatra hoe misy rahona na koa hoe misy orana dia midina amin'ny production dia lasa misy perturbation zany hoe ambany ambony tension ka anisan'ny ezaka izay ataony au niveau ministère iarahana miasa amin'ny Jirama dia ny lissage n'izay production zany mba tsy hoe hiakatra ambony loatra na entina ambany mba tsy hisian'ny fahasambarana fitaovana ny isan'ny tokantrano. Misy an'le hoe opération de pluie provoquée zay rahana amin'ny météo moa zany manomboka androany rapitso rafakapitso zao no anaovana an'izay izy moa tsy afaka hoe atao isan'andro satria misy condition afahana manao an'le pluie artificielle iny lefa zany zay nandanina 7 tapitrisa ariary teo eo tao anatin'ny 2 andro nanaovana an'ilay sitina hitatsika fa nisy orana iny mandeha avokoa ny milina anankitelo any andekaleka ary inona fa miena miandalana zany ny ataontsika hoe fahatapahan'ny herinaratra zany tsara ho fantatra zany amin'ity androany ity zavatra misy zany ary tsara ho fantatritsika ihany koa izay mpanaraka sy mpiaino ny deonan'ny fandehany tsara ny firesaka atsika teo manazava lay hoe isika ne efa izay no antom-pijoroana dia natao ho an'izay ataontsika hoe fanovana ny fomba fijery sy ny fanovana n'lay ataontsika hoe ny endriky ny Madagasikara izay ao anatiny sika ho satria isika dia miaina n'ilay izy ihany koa raha miresaka sika fatapahan-jiro isika dia miaina ihany koa fatapahan-jiro na aty ampiasana io na any amin'ny fiarahamonina misy antsika any satria isika dia zanaky ny fiarahamonina malagasy ihany koa isika ao anatin'ray rehetrarehetra zay ary zay no antony ilazana fa ny kolo Kolo TV Kolo FM moa mazava ho azy dia tao anatiny zany ataontsika hoe ezaka fametrahana n'izany ataontsika hoe fametrahana ny lalàna fampanajana ny tanitandalàna zany ary izay no efa nijoroana hatramin'izay efa namafisina foana moa izy io fa tsara ihany manamafy fa izany fampanarahana ny lalàna zany tombontsoa ho an'ny besin'ny maro izany izany hoe tsy zahay na isika mpiaino na isika rehetrarehetra zay mandray anjara atao anatin'ny fandarana fotsiny ihany no higoka na ataontsika hoe hianoka ny tombontsoa amin'izany fa ny malagasy rehetrarehetra indrindra ihany koa ny taranakitsika ny aorina reo no tena mametra-panontaniana mananjanaka isika zao za manokana mananjanaka mametra-panontaniana hoe raha ohatra n'ilay fomba fitondra hatramin'izay hanahoana ny ataontsika hoe hoavin'ireo ankizy sy tanora reo amin'izao moa zany dia mbola misy moa ny fitohizana hatramin'izao lay hoe ny mpampianatra zay nitaky ery hoe inona ny tombontsoa anay mpampianatra zay manao an'ity asa masina ity dia iny moa efa niteneniko teo hoe noho izay ataontsika hoe hetahetany sy ny ahihany mahakasika ny hoavin'ilay sehatry ny fanabeazana zay tsy menatsiny fa kosa
efa maro naneo hevitra moa mahakasika an'izy iny fa ny ataontsika hoe ny manao zavatra tsy mora moa ny zavatra tsy mora moa sa tsy haiko tsara koa ny fomba fiteny aminazy zavatra tsy mora mora ihany koa tsy zavatra mora ihany koa tsy zavatra de mandeha ihany koa ny fotoana arakaraka ny tanareo zao araka ny teneniko teo fa mandeha ny ataontsika hoe fifampidiniana hamahana ny olan'ny lavanilina mbola ho resantsika misimisy kokoa moa ny mahakasika izay fa iverenako ilay resaka anao teo hoe ny kolo de efa nijoro ary mbola mijoro hatrany amin'izay ataontsika hoe fotokevitra hijoroany zay karaha miresaka an'izay tsika mantsy hoe eo amin'le fotokevitra hijoroany 12 taona lasy zay ao anatin'izay anisan'ny nanampy sy nitondra anjara brika anie zany ho an'ny fanabeazana sy ny fitezana ny zanam-bahoaka ny zaza malagasy tadidio fa teto amin'ny onjam-peo de feno tanteraka ny atao hoe drafitra sy ny tanjon'ny haino vakijiry ny fanabeazana ny fampahalalam-baovao eo ihany koa ny fialam-boly ny zany ary reny rehetrarehetra reny anisan'ilay hoe fitezana napetraka teto fa ny olana eo ihany koa le hoe manapoitra ny vai zay tena hoe manimba ny firenena lay fositra manimba ny firenena tadidiko tsara tany amin'ny angamba 340 mbola teo amin'lay atao hoe vo nisokatra kelikely ny televiziona sy ny onjam-peo tamin'izany fotoana zany de efa nisy ny fikasana anakatona ity onjam-peo ity tamin'izany fotoana zany tety amin'ny axa somagel hatrany moa izy hatramin'izao tamin'izany fotoana zany de efa nisy nataon'ireo solo tena mpanjakana ny hoe anakatona finiavana anakatona noninina le resaka tombontsoa manokana satria nasany joro de nahasananapototra ny vai mama atao hoe zavatra tsy nety fa misy ngeo namana gaetan reo karazana olona zay atao hoe mahita tombontsoa anatin'ny fikorotanan'ny firenena ka rehefa mijoro lay onjam-peo tsy makako lafo kosa nefa fa mijoro tsy ho amin'ny andaniny tsy ho amin'ny akilany fa eo anivony ny zava-misy sy ny toetra ray eto amin'ny firenena de matahotra ny tsirairay avy tahaka an'ireny hoe nandenge ny fitondrany reny ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina teo aloha teo rehefa nisy ny tsara de nyresahana rehefa nisy ny tsy nety de nyresahana ka raha ohatra ianareo zany nandray tao anatin'izay reo atao hoe pomba ny fitondrana teo alohany amin'ilay hoe anto ohatran'izay ihany no alanareo de tsia fa le nataonareo ny be tsy nety na tonga an'le fitenenana maro samihafa hoe to zay nitenenana zay nataonay rehetra to ohatran'ny tianina daholo ve satria le nataonareo rehetra nge zany nisy tsy nety de zay na tonga an'lay fitenenana nataona ny akamarony zany hoe nety nisy to raha nyraisina tamin'ny atao hoe 50 isa de mba efa nisy anankiray nety zany fa ny 720 isa zany tsy nety ka nitenenana teto amin'ny onjam-peo nanaraka zany moa rehefa nandeha reny zavaniseho reny tena ny farany teo nakasika ity resaka natongavan'ity fanovana ny rafitra ity de tao anatin'ireny ny zaka zavatra mahamay ange tsy tao amina onjam-peo fa na ny ekipa ihany koa ny mpanao gazety rehetra ny azo fandrahona natrany amin'ny vady aman-janaka teto amin'ny onjam-peo ny mpiasa rehetra ario tsy akanavaka na mpanao gazety ihany na tsy mpanao gazety fa samy tratran'izay avokoa ataony any amin'ny fitondrana teo aloha zay tadidio tsara fa nisy angeny natahotra atao hoe fanadiadiana teto isan'izany ny filoha teo aloha tonga de avy hatrany de tafaporitsaka nankany ivelany tany tsy ndraran'izay fanadiadiana matahotra satria izy fanadiadiana tsy maintsy apetraka aminy makasika ireo resaka tetibola sy famotsim-bola teto Andriamatoa Mamy Ravatomanga zao nitratra Ile Maurice fa mampametra-panontaniana hoe aiza ho aiza ny filoham-pirenena teo aloha sy ny prime ministre teo aloha am'izao fotoana zao Tsay Christian am'izao fotoana zao reny le natahotra de ny ala fa teto le onjam-peo no mijanona eto de le pomba azy ve zany anisan'le hoe anenjika an'ilay onjam-peo mitady zay anaovana kasiparana ary hatrany amin'ny atao hoe patron de presse hoe tonga any le izy lasa any amin'ny atao hoe fakana fahavalo amina olombelona le izy de mampametra-panontaniana hoe to voalavo mandady indray ty meramanavo manidina eto amin'ny firenena ka zay indrindra mantsy ny tsara mampafantatra sy mampatsiahintsika fa ny antony nety izay araka ny faniteneniko teo tsy miala amin'izay fotokevitra lehibe izay isika de ny hampafantatra sy ny hampatsiahan'ny olona hoe zao ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary mino
fa teto amitsika kosa aloha mbola tsy nisy raha zany ngamba no mitranga de efa maro tamitsika ny gagazo hoe mbola tsy nisy a zavatra noforonina teto na zavatra hoe namboamboarina teto fa zavatra mitranga zavatra naharary ny firenena ary io a tiako amafisina fa tsy nisy na iray mandeha ary a ny ataontsika hoe fanenjehana olona fa lay famerenana am'lay lalana tsara famerenana am'lay ataontsika hoe lalana tokony izorana amin'lay andraikitra ananany tsirairay a no nijoroana ohatra raha miteny sika zao nisy fotoany sika imbetsaka tsika no nyresaka ary ny taraina nitondra ny feoan'ny olona ihany koa makasika an'zany ataontsika hoe lara-pahamehana ve satsia ny fananganana n'lay autoroute a sy ilay teleferika ny resaka an'zany sika teto ary maro no naneo hevitra mahakasika an'zany nipetraka ny fanontaniana hoe lara-pahamehana ve satsy raha mitaha am'lay ataontsika hoe tsy fanarahan-dalàna ny fahoriana iaina ny vahoaka ny tsy fisin'ny asa ny fatapahany herinaratra sy ny sisa fijaliana am' rano de eo zany no mipetraka my fanontaniana de isika teto no miteny ary nanao antsoavy matetika hoe aleo a izay lara-pahamehana aloha ny marary ny vahoaka aloha ilay zo fototra nanan'ilay vahoaka aloha mila sitrahany ao anatin'zany mino afa tsy disy kosa ny filazana an'zany a eo anatrehan'lay fisina tetikasa goavana zay itrosana vola be de be am'izao fotoan'izao moa zany de tsy haitsony hoe mbola mandeha ve ny fandoavana n'lay trosa sa manahoana fa de trosa miavosa moa zany no nipetraka tam'lay fananganana nyreny tetikasy reny ary zay ny antony nilazana hoe ny zavatra maharary ny firenena no tokony hitondrana vahaolana nisy fotoana aloha tena satsika ny milaza fa rehefa miresaky sika etony ny mahakasika ohatra hoe misy lalana ratsy ohatra mampitaraina ny olona ry amin'ny RN2 sy ny sisa mba nisy ny aino ihany zany zareo tao anatin'lay izy ary matoa misy an'izao ataontsika hoe fomba fijery hafa izao zay mitady andeha ty am'lay ainao manjery sy lay ataontsika hoe angadina nanana sy vinaitanan'lay ainao manjery a mihaino sy mijery any zany zareo zay aloha tsara ho fantatra ary izay ny tena zava-dehibe hoe matoa sika ny miresaka eto a de mba ho tonga any ampotsotsofonyireo tompona andraikitra tsirairay avy a handraisana fepetra hamahana ny olana ao anatin'zany rehetrarehetra zany satria ao anatin'reny mantsy a de mazana ilay zo fototra ananan'ny olom-pirenena tsirairay avy mihitsy a no voakitsakitsaka tao anatiny raha ohatra ka ipetraka amina toerana anankiray ianao izay ny ray aman-dreninao sy ny razambenao nefa teo a raha miresaky tsika ilay nososaka ty maninona moa zany no tonga ty amin'ny taona 520 a hoe sorona teo ilay olona zany hoe tsy voaja zany lay zo fototra ao anatin'zay zavatra zay ary zay zo fototra zay no antony nitenenana hoe misy an'reto ataontsika hoe convention na fifanarahana iresa-pirenena misy an'reto lalàna ireto a misy an'reto sy reto a izay nisofiny aviny sy nankatoavy Madagasikara ko maninona raha ajainy reo maninona raha ary matoa manao fotodrafitrasa izany iny iverenako kely resaka any avaratra moa isika nosaka ty a fa miverina sahady koa eto am'lay ataontsika hoe laniero misy tranga mitovy ny amin'iny aloha voalohany indrindra de hoe maninona no avy atrany de nitotofana mpitolo fotsiny le tany zay aloha anankiray de efa fanontaniana mipetraka tsy misy an'lay processus raha noditra tany zany misy alalana azo misy fepetra takina ao anatin'lay izy a avy de nidirana ntolo fotsiny aiza le zo am'zany fotoana ary zay resaka fanitsahana ny zoan'ny olom-pireneny zay zany a no antony ny resantsika hoe tokony mba hojerena ihany ary hoarahana ihany lalàna mahakasika n'lay fanotofana tany ohatra na ny fakana tany n'olona sisisa izay zavatra zay ne tsy nisy ary zay ny antony a iresantsika eto ny mpandray anjara rehetra ary io moa isorana n'lay ataontsika hoe mahafoy fotoana sy ataontsika hoe vonina maneo fahavononana iara-iombona fomba fijery a itovy fomba fijery am'lay ataontsika hoe firosona am'lay fanovana ireo nandray anjara de nyombokevitra am'zany hoe tokony ho ajainy zay zo izay ary zay ne no antony mahatonga ny olona am'izao fotoana zao hoe maromaro ny commune mitaky hoe maninona ilay be ny tanàna zay no fidy iray
ny lanimbahoaka teto aminay a no tsy napetraka teo amin'ilay toerana fa ilay laharana faharoa indray no napetraka reny moa mbola zavatra hafa ihany koa ankoatran'ilay ataontsika hoe fanazavan'ny ministra tompona andraikitra omaly a fa izay zavatra zay zany no antony tena hoe nijorotsika ary mbola hijorotsika hatrany kanefa zay le tsy zaka misy tsy mahazaka zay atao hoe fampitserana ny marary izay fa eto zany raha ohatra hoe mijoro ny Coltivy FM mety rehefa mijoro de misy ilay fanenjehana de eo le mametraka ny fanontaniana hoe manenjika an'iza tokoa fa manenjika vahoaka malagasy ane zany raha manenjika ny Coltivy FM zany de verina fa hoe manenjika ny vahoaka malagasy ny ao ambadika zay ny antony mantsy de izao satria le foto-kevitra anankiray ijoroana de mirona makany raha ohatra ihany koa zao raha mijerytsika ohatra ny resaka fanabeazana resaka fanabeazana zavatra nisy teto ane tsy mbola nisy angambany hoe fanonona anaran'olona manokana tato hoe rayanna mpitondra fanjakana misakaiza amin'ny rayanna fiaina manokana iny fa matoa zany nisy hoe voatonona teto de makasika ny toetra raha iankina ny fiainam-bahoaka sy ny andraikitra sahaniny ohatra zay indrindra raha miresaka tsika ohatra zao Tranganamboamalaza iny angera ohatra hoe aretikibon'ny tao an-trano anazy any zany e fa le izy nasehaka ny olona maro teto amin'ny firenena ndresaka sika makasika ny raharaha ikongo ohatra anisan'ny resahana teto fa inona moa navavainga tao anatin'ireny anisan'ny fanenjehana gaeton tao anatin'ireny resaka hoe fanenjehana famoahana vaovao tsy marina nandeha hatramin'ny atao hoe famoahana listry ny mediata anatin'ny tambazotra tserasera hoe reto ny anisan'ny BPI indrindra de nezahana nomavona sy ny chiffre ihany koa ny chiffre tsy fantatra mazava hoe iza ny namoaka an'ilay atao hoe filaharana tao anatin'ireny fotoan'ireny hoentina nanakorotana na ny saim-bahoaka tao anatin'izany kanefa jerentsika avy eo Tranganamboamalaza anisan'ny tranga teny ikongo azafady anisan'ny nisitona ny lakilosy teto foana isika makasika ny hoe efa manodidina ny zato ane ireo olona maty vokatry ny resaka tazomoka any ikongo nanaitra tao anatin'izany fa avy gne fitondram-panjakana lasa tany any rehefa fatany hoe io fa mijoro ianao ary naonjam-peo de balizy anankiray hoentina manitsy ny zavatra tsy mety amin'ny fitondrana de averiko ihany le izy makany amin'ilay hoe matoa tsy mahasa mihainy fiovana de olona vonina anakorotana matoa olona tsy tia tantandalàna de tsy tia anara-dalàna ka raha toa ka misy zany fikasana anakorotana ao anatin'izay mariana ange fa raha miresaka any amin'ny atao hoe ligne éditoriale ohatra sika anatin'ny resaka asa fanaovan-gazety raha ny tokony ho izy ane de tena hoe tsy mitanila ianao sady tsy aviny tsy avanany ianao a fa mandray ny akolafikevitra rehetra zay miseho ary tena izay ane le izy tsy nisy fampahalalam-baovao tato hoe manasoaso andray ianina fotsiny de na mety na tsy mety ataon-drakoto de tsy maintsy asoasona hoe merci rakoto tsy nisy an'izay teto ka zay mihitsy eny tena tanjona ao anatin'ilay izy lay hoe fampafantarana sy fampatsehivana ny tena marina zay fampafantarana sy fampatsehivana zay zany a no mitondra makany amin'ilay ataontsika hoe fahitsiana sy ilay fanovana izay fanovana fomba fijery zay zany a ny tena antony nijoroana ary nijoroana foana zay hoy tao anatin'izay fotoana maro zay maromaro tokoa ny zavatra miseho sy ny ataontsika hoe ny zavatra noresahantsika teto a tsy niala tam'izay hoy satria manaitra ary manainga ireo tompona andraikitra handray fanapahakevitra mifandraika am'izay zavatra voaresaka ny zavatra ny olana tao anatin'izay ne de le ohatrany hoe raha ohatra tsika raha miresaka fotsiny amin'ilay fitondrana teo aloha zay volomboasary a tsy nisy zay fiainona izay lasa ny fandraisana ho fahavalo raisina ho mpanohitra indray ary a no nandraisana n'izay ataontsika hoe olona mitenya sy mampatsiahy ny zavatra misy ary reny matetika ny nahatonga an'ilay olona sasany hoe raha vao mitady aneo hevitra ianao a de avy hatrany de tam'ireny moa no nalaza lay hoe am'izao efa tsy de resahantsika intsony le hoe hery famoretana fa tam'izany fotoana zany lay hoe vo misy fanehoan-kevitra vo misy ataontsika hoe fanakianana vo misy ataontsika hoe fikasana hidina an-dalambe tam'izany fotoana zany a de avy hatrany a de mipotry zay ataontsika hoe sakana
ary efa voasakana hatramin'ny ary efa voakitika hatramina lalàna moa ka na ireo ataontsika hoe mpiara-miambonantoka sy mpamatsy vola vahiny ary a efa nametra-panontaniana hoe aiza ho aiza koa moa no teto Madagasikara no nisy an'izany hoe rehefa ivory ny mpanao politika na neo hevitra ny olona de tsy maintsy hoe anatina efitrano mikatona, tsy maintsy hoe misy manatrika eo a zany zavatra zany a manitsaka tanteraka n'ilay voarazan'ny lalàna aloha voalohany indrindra ary manitsaka tanteraka ihany koa ny zo aneho hevitra sy teny ankalalahana izay fanitsakitsahana ny zo sy ny lalàna izay anie no antony ny editsika mafy tao anatin'ilay izy izay fanitsakitsahana ny zo sy lalàna izay a no tena nijoroana tao anatin'izay fotoana maromaro zay ary raha efa napatsiahany tantara ihany moa fehro asina teo fa nandritra izay fotoana ny ainana sy ny asana teto amin'ny onjapeo izay a maromaro ny zavatra nitranga ary tsy ho ary ho voataniza eto avokoa izany rehetrarehetra zany fa raha ny zavatra misy aloha de ny Kolo TV FM anisany raha misy ny voalohany de mba ataontsika hoe faharoa izy zany a amin'ilay ataontsika hoe mamotsipotsitra milaza sy miteny a ireny a zavatra mitranga tsara ho fantatry ny be sy ny maro ireny a aorian'ny fanamarinana ny vaovao aoriana ny fanamarinana ny vaovao satria marina fa miazakazaka be ny tambazotra tserasera am'izao fotoana zao a ary misy ny ataontsika hoe ny olona miezaka mitady an'izany ataontsika hoe buzz na any zany a fa isika tsy niroso tam'izany akory a fa ny tsika de tena zavatra efa marina sy voapirofo ary hita mazava lay izy a izay vao ampafantaritsika anairatsika ny tompona andraikitra ilay ampafantarina hoa eo ihany fa le hoe nanairana ny tompona andraikitra handray fepetra mifandraika amin'izay a zavatra misy izay